Vita io marena io ny famindrampitantanana teo amin'ny tale général ze izy taloha mbola voavoatendry tamin'ny alarobia lasa teo izy dia efa nahita vokatra tamin'ny fahatratrarana ireo basy sy vola izay mitentina 10 miliara haparitaka hanomanana ny fanonganam-panjakana ny andro ny 5 novambra ka hatramin'ny 20 novambra 2024 avy izao. Mito ny fanadihadina momba ny izany araka izay efa nozaraintsika tato anatin'ity chaîne ity ka miantso ny olom-pirenena tsirairay ity tale général vaovao ity amin'ny fanomezana ny loharan'ny-baovao marina sy fiarah-miasa ihany koa. Nandritra ity famindrampitantanana ity moa dia niatrika ny fotoana tao ny ministry ny filaminam-bahoaka sy ny ministra ny fanajariana ny tany ary ny ministra taloha miaraka amin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana maro. Any amin'iny fagitra Sofia iny kosa dia anisan'ny betsaka ny lalana izay ratsy antoerana toy ny lalana mankany Bealanana, lalana mankany Analalava ary lalana mankany Amandratsara. Amin'izao fotoana izao moa dia amin'iny RN 32 dia manomboka feno rano ny lalana ary sahirana ny mpandeha sy ny mpamily. Manomboka sahady ny fahasahirana ny mpandeha noho ny haratsy andalana any amin'iny RN 32 iny. Efa nampanantenaina nefa tsy vita nandritra ny fitondrana Rajoelina moa ity lalana ity. Tsara ho fantatra moa fa ny fitondram-panjakana fohy be amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy eo anivon'ny gouvernemanta malagasy izany hoe fahefana mpanatanteraka no manapa-kevitra ny fanamboarana ny lalam-pirenena tahaka izao. Tsy natao anefa izany hatrizay na dia nitaka aza ny solombavam-bahoaka sy ny governoran'ny fagitra Sofia tamin'izany fotoana izany ka izao hitantsika izao ny vokany. Ekena dia ekena fa andalana miroso amin'ny fanavozana isika ary mbola ao anatin'ny lavaka ihany koa. Angatahana mba hatao laharam-pahamehana anatin'ny fanavozana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa amin'ny 30 fa tena sahirana ny vahoaka hoy ny olom-pirenena any antoerana. Andriamatoa Tahina Razafinjoelina moa dia nandefa ny fanehoan-kevin'ny lazana na hoe mitady hivadika fitsaram-bahoaka ny tambazotra eto amintsika. Na tiana na tsy tiana dia ny marina tsy maintsy tenenina mitady hivadika fitsaram-bahoaka ny tambazotra eto amintsika. Nilaza moa Andriamatoa Tahina Razafinjoelina fa mandeha daholo ny fanaratsiana memem-pona na olona na orinasa izany. Miantso ny fanjakana mahefa mba handray ny andraikiny fa sao hamotika fiainan'olona isika. Ny ihany amin'ny firenenkafa dia melohan'ny lalana vilona ny fanaratsiana tsy aradrariny tahaka ny eto amintsika hoy ny fanehoan-kevitra hatrany izay nambarany Tahina Razafinjoelina. Fikasana hamono ny filoham-panjakana teratany vahiny roa no voasambotra. Teratany vahiny miisa roa no efa voasambotra noho ny raha fikasana hamono ny filoham-panjakana Andriamatoa Colonel Mikaely. Raha araka ny voalazan'ny loharan'ny-baovao moa dia mbola misy tambazotra miisa roa hafa hanaovana fisavana izay mifandray amin'ity raharaha ity ihany. Tafiakatra enina ireo basy mahery vaika tratra izay basy vaovao avokoa miaraka amin'ny balamaro izay fantatra fa avy any Italia. Ireo vola tratra kosa dia vola vaovao ny 7 miliara 500 million FMZ ary ny 500 million FMZ kosa dia vola efa niasa. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao maro moa ity zava-mitranga ity, inona ny tena antony hamonoana ny filoham-panjakana ankehitriny Colonel Mikaela, inona ny tena tanjona amin'ny famonoana ity filoham-panjakana ity. Ny amin'ny harem-pirenena kosa dia sokatra miisa 420 ny tratra omaly tany Ambaliandro commune ny Kolo district Antsiombe taorian'ny tatitra nataon'ny olona tsara sitrapon'ny nahatratrarana ity sokatra miisa 420 ity. Andian'olona mikasa handefa sokatra avy any atsimo mankany andrenivohitra ireto tratra tao Ambaliandro reto raha araka ny filazan'ny loharan'ny-baovao azy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.